Zana manokana mahakasika ny rivo-doza voarainy di Martsa 2022 tamin'ny 7 maraina. Tany amin'ny 530 km avaratra Andrefan'i Maintirano na 70 km Atsimo Andrefan'i Besalampy no nisy ny ivon'ilay faritra andro ratsy tamin'ny 9 maraina teo. Mikisaka miantsinanana ny diany ka mahafaka 7 km isan'ora, mitombo hery ka sokajiana ho Dépression Tropicale. Mitondra rivotra 5-20 km isan'ora, miaraka amin'ny tafiotra 5-70 km isan'ora. Hiditra tanety amin'ny Distrikan'i Maintirano izy ho amin'ny anio atoandro. Ho fiomanana amin'izany ary dia tany namponina amin'ny Distrikan'i Besalampy, Maintirano, ary antsalova mba hiomana ka hampiatra ny fepetra mikasika ny filazana miloko mavo na ny filazana loza manambana satria ambony ny herijika ivoarana ho Tempête Tropicale alohan'ny hidirany an-tanety. Ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny morondava sy analalava dia nitanina mba tsy handrika intsony satria hikorotana ny toetry ny andro.